raha iverenantsika kosa ny zava-misy eo anivon'ny Air Madagasikara nitondran'ny mpitantana ao anatin'izany kompania mpitaterana izany fanazavana moa ny fatiantoka sy ny vesatra arabola izay hoentin'ny Air Madagasikara manoloana ny fitokonana tanterahany ireo mpiasa. Fotsiny satria mbola tsy mijanona le fanaovanan'le statistika raha ny maly 22 juin no jerentsika dia 20 isanjato ny vola niditra amin'ny Air Madagasikara eran'izao tontolo izao maly no navoaka. Zany hoe raha napiditra 100 isanjato sika dia 20 isanjato amin'ireo no voatery ny remboursé raha amin'ny période normale zay tsisy grevy raha misy dia misy raha ina hatramin'ny raika hatramin'ny 5 isanjato ihany no misy remboursement hoe miova hevitra ilay olona. Maly zany tsika dia tonga hatrany amin'ny 28% ni taux de remboursement raha 1 à 5% zay ny maximum amin'ny fotoana. Raha amin'ny vola niditra maly dia teo amin'ny $93,000 sisa niditra maly raha tokony napiditra tany amin'ny 500,000 entre 400,000 et 500,000 tsika amin'ny période na haute saison ohatr'izao. Zany hoe very hatrany amin'ny 20 isanjato tsika amin'ny vola niditra raha ny maly ny resahana. Aty amin'ny lafiny ara-baritra zany dia tena hoe tsy mbola nahita ohatr'izao zahay tatao anatin'ny taona maromaro hoe tena zara nisy vola niditra ary avo telo eny avo efatra eny ny vola mivoaka amin'ny fanaovana remboursement. Resaka vola ny resahako aloha zany fa tsy resaka hoe isana passager nanao fa mbola statistika misy tsy tonga moa ny atotalin'ny statistika sasany zany fa amitiako tenenina fotsiny hoe efa tena grave zany le situation. Herinandro ray volana eritrereto ny fa ny Air France zao nanao grevy tao anatin'ny 10 volana nefa ny perte-ny accumulé 10 azafady nefa ny perte-ny accumulé nefa presque toko hoe firy centaine de millions d'euros zany asa raha tsy diso fa teo fa tonga hatrany amin'ny 400 millions d'euros. Eritrereto fotsiny raha hoe mankakaniana 500,000 efa presque 10 jours zany zao ny grevy ny nandeha dia eritrereto amin'izany zany nefa tsy hoe orinasa hoe efa tena hoe nirotoroto be fa mbola tao anatin'le dingana fanarenantsika zany no tonga dia tratran'izay ary ny tena mampalahelo hoe anomboka hoe hiditra le ao anatin'ny haute saison izay eo amin'ny haute saison zany mba fotoana tena hoe anaovana faratapon'ny vola miditra zany hoe maximum de recette no tonga dia mandohalika ohatran'izao dia mazava loatra fa sarotsarotra ihany zany mitazomana ny situation raha ohatra ka tsy misy fiverenana amin'ny hoe fiasana ingana dia ingana zany.